Ono ahoana mba fahitanao ny fiainana eto Madagasikara? Raha hoe ampitaihana ny ankehitriny ny fiainana taloha, dia ahoana mba fahitanao anazy? Nandroso ve tsika sa niemotra? Aiza ny hanomboako azy? Aloha atomboko amin'ny toerana manan-tantara. Ohatrany hoe rova Manjakamiadana, rovan'Ambohidratrimo, rovan'Ambohimanga. Nafinaritra io tatabe anay sy nenibe anay zany rova Manjakamiadana zany. Nefa nidoha andro le maty le izy. Dia tsy nonona teo izy fa tamin'ity taona ity vao aingana kely dia nidorany indray koa ny rovan'Ambohidratrimo. Dia tena hoe potehana mihitsy zany le mamalagasy ny tena ve? Tena mampalahelo. Dia ankoatr'izay esaka kely sary taloha nafinaritra be za mamaky Benandro zany bande dessinée malagasy, koditra, tokelaka mampime. Benandro tena nalaza, Kalanoro, BTB, Radanza, fa dia ninina ampotehana daholo koa ny bande dessinée malagasy, dia nampidirina teto ny kolontsaina vahiny. Zao efa feno centre culturally vahiny frantsay BTB, tsy misy boky ahitanao boky malagasy zany. Eny fa any amin'ny biblioteka nasionaly aga dia tsy mba mahita an'izany bande dessinée malagasy zany tsony ianao. Fa efa lasa manga ty bande dessinée nasionao kely maso ty aby ny hitanao any. Mampalahelo. Resaka mozika taloha tena mahafinaritra be zany meno mozika zany. Mitondra anatra, mitondra moraly, mitondra fahendrena. Ary tsy magaga ny olona taloha tena nahay tamin'ny fiainana. Fa nega amin'izao efa miteniteny foana fotsiny. Efa tsy kolontsaina intsony ozy ny olona fa efa kolom-pitombenana. Rehefa mihetsiketsika mampandihy vatana dia malaza. Nefa hira kolontsaina dia eo miantona eo tsy mety malaza. Mampalahelo. Resaka kely literatura. BTB ny mpanoratra mahay eto Madagasikara. Misy mpanoratra foana hitanao eny amin'ny Facebook ary tena mahay. Fa efa tsy omena lanja intsony zany, efa souvenir sisa fahatserovana. Zany hoe rado zany, toksa, sisira be ary velo, efa fahatserovana, efa tsy omena voninahitra mihitsy zany izy ireny. Raha tena tiana dia nanatsangam-bato, statut, ohatra zareo any ivelany. Zany rakoto fraza zao tena hoe mpitsoka sodina tena efa lesandy io zareo teny vahiny. Efa lesandy. Maninona zao tsisy tsangam-baton'ny rakoto fra eto amintsika hatramin'izao? Fa ty tsangam-baton'olona tsy fantatra rehetrarehetra tia feno eny Analakely, Antaninarenina, Faravohitra, hatrany Ampefoloha. Fa ny tsangam-baton'ny tena tsisy. Zany rakoto fra zao tsisy tsangam-bato. Rato mpanoratra doksa, aiza daholo ny tsangam-baton'ireo malagasy tena manana maizy azy. Tsy kolontsainao fotsiny napetrako eo, tsy talenta fa tena fanahy malagasy, tena nampianatra zareo tsy misy. Mampalahelo. Resaka dia taloha nisy n'izany quadrille malagasy zany. Tena mahafinaritra be tamin'ny andro Nangadama niara niasa tamin'ny anglisy. Tao anatin'izany quadrille malagasy zany ny nimpiran'ny afindrafindrao. Ao anatin'izany ny Zosy Malala, Lalaoe, Lalaoa. Famindra tanora, toy izao. Zany olona
couple anaky efatra zany le izy mandeha de manao an'itony salopety itony lehilahy de ny vehivavy manao roby. Tena mahafinaritra be mijery an'izany, tena mahafinaritra be. Fa zaho efa misy an'ity karazana dia rehetrarehetra ty mampandeha fitombenany, dia tsy fatapiviana variana ny makary mampalahelo. De ny resaka sinema sarimihetsika tsy tehiteny be jery sarimihetsika malagasy tena aoka fotsiny tena hoe tena tsy mety afaka mihitsy tsika jery ny sarimihetsika vahiny zany nefa tena eo ianao tolagaga inona suspense tena variana. Fa rehefa mijery film malagasy de meme fotsiny, film mampime ihany ny tsara ataontsika malagasy aloha hatreto, mampalahelo. Zao zao ny tontolon'ny internet efa malaza be, nefa mivoatra be, ny ty resaka intelligence artificielle ty efa inona ny tsy vitany hatramin'ny mamadika ny feonao vitany hatramin'izay zavatra rehetra angatanao tsika malagasy nefa namanao fanjaitra raha tsy haintsika. Tena hoe taraiky mihitsy ve tsika, ny atsika zany ny fambolena ny tena maizy atsika de tokony io zany tokony hoe avelatra tsara, satria zao potika ny asin'ny malagasy, may no rova manjakamiadana, may koa no rova nambodratsimo, ny tantaran'ny malagasy mihitsy zany efa hoe ninenapotehana. Efatra any amin'ny andron'ny koloniela raha tsy mandrava io mipotehana atsika ny vonoana ny olombanona tokony hitondra soa ny firenena de norahonana hatramin'ny fianakavian'ny koloniela raha tsy mandrava, nasena nandositra nakany ivelany sao de isy andova azy aty arina. Hatrany eny tantara de efa mipotehantsika malagasy. De rehefa ny tantarantsika malagasy ny potehany sy afenina ny marina de mazava ho azy potika ny kolontsaina, potika ny fomba amam-panao, potika daholo ny fomba fisainana, very ny asina mamalagasy tsisy ilaivana azy tsony. Zao manao foana daholo ny tanora malagasy, ny vehivavy mampalahelo ny mahita ny tovovavy malagasy manao foana satria very tsy mahita lalakale, mampalahelo. De ty resaka kely koa amty resaka fitaterana taxi be ty, mandroso hoe atambatambalo le frais, mandroso hoe ao le arina ny divan taloha zany mandeha bus tena mahafinaritra, tsy ohatran'ny amin'izao mihitsy. Amin'izao moa efa lasa n'ity taxi be ty, lasa taxi moto, taxi bisikileta, atao akory moa fa de mitady ny olona fa sarotra ny fiainana. Fa taloha misy zany Antananarivo fitaterana zany, antafita bus tena ngeza be, misy zany bus fibata zany mahazaka olona efa 7 vao miakatra mitohatry ny varavarana fotsiny ianao de misy sonnerie maneno de misokatra ny varavarana. Tena sy sonnerie vita tany angry de misokatra ny varavarany.